azanao zahay Andriamanitro rain Jesosy Kristy anao ary amin'ny alalany dia rainay rehetra koa misaotra anao zahay fa na dia fahavalo aza dia tonga zanaka zahay noho ny fahasoavanao noho ny batisa masina noho ny tena mandranao Jesosy zay mampihavana anay rehetra ankehitriny koa tafangona eto zahay Andriamanitro tafangona eto amin'ny zanakao Jesosy zahay mba handray fahasoavana aminy handray ny tegnany handray ny rany handray ny fijeriny handray ny fony handray ny fombany zahay mahavelona ny asanao tompo mahavelona anay ny asan'i Jesosy zanakao ko mangataky zahay ho an'ny fiangonana mangataky zahay ho an'ny tsirairay ao anatin'ny fiangonana na ny kely zany na ny lehibe zany na ny mena vava koa na iza tompo dia sarobidy aminao ny olona rehetra taio ty fiangonana ity taio koa ny tsirairay avy koa zay sy eto am'izao fotoana zao zay sy ho diso anjara aminao izy rehetra misaotra anao zahay noho ny teny zay fandrenesinay tamin'ny vaky teny masina teo ankehitriny zao zahay dia mbola handre ny teninao koa ny teninao zay mahavelona ny teninao zay mamelona ny fosy fanahy dia taio ary ny teninao tompo raha ho re zao amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy amen araka nefa nambara teo tompoko dia androany no alahady voalohany manaraka ny pasaka koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao dia raha sika mahita zany ka raha sika mandre araka zay voasoratra ao amin'ny filazansaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fahelina amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby efapolo Lioka toko faefatra amby roapolo andiny fahelina amby telopolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby efapolo rehefa iaraha mahita izany dia toy izao no fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary raha mbola nilaza izany izy Jesosy dia nitsangana teo fivoany ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo dia taitra sady raiky tahotra izy satria nataony fa nahita matoatoa izy nefa hoy Jesosy taminy nahoana no taitra ianareo ary nahoana no mianaana ny fonareo izahao ny tanako sy ny tongotro fa izao no izy sapao aho ka jereo fa ny matoatoa sy mba manana nofo fotoranana tahaka izao ahitanareo azy zao ary rehefa niteny zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny tongony ary raha mbola tsy nino ihany izy no ny hafaliany sady mbola talanjona dia hoy Jesosy taminy manakanina aty va ianareo ary dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy ary izy nandray dia nihinana teo anatrehany ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen ry fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sika sy Jesosy Kristy tompo mpaminany anankiray zay sy mitonona anarana inona fa isan'ireo olomangany Joda zay babo nasesy tany Babilôna no refeo ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany manao hoe fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny ompisahan'ny tompo ary aminao no sehoan'ny voninahiny Isaia toko fahelopolo no misy an'izany tompo zavadro aloha no ambarany
dia toe-piainana anankiroa, alina sy andro. Tsy hoe alina noho ny filetehan'ny masoandro akory zany, fa alinota, aizinota, aizipito noho ny fanoherana ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapony. Aiziny fankahalana olona zany, aiziny fialonana zany, aiziny vonoan'olona koa zany, ka dia azo ambara fa fitohizany zavatra nisy zay re ao amin'ny Genesisy 4:7 dia izao Kaina namono any Abela rahalahiny. Mampalahelo tokoa zany tompoko, ary vao maika mampalahelo an'Andriamanitra zay tompo. Andriamanitra zay tompon'ny olona sady tompon'ny aisika rehetra koa. Fa mbola mitohy mandrakakehitriny zany aizipitonota izany. Kanefa tsy zany ihany no zava-mahory zany ihany akory no ambarany ty mpaminany anankiray ty zay sy mitonona anarana hoe sika teo. Fa misy vaovao tsara koa, dia fahatongavany maraina. Tonga ny mazava tsy noho ny fiposahany masoandro anefa izany, fa noho ny fiposahany tompo zay masoandro naina, zay tsy miletika mandrakizay. Izany no maraim-baovao ny famonjena, izany no andro vaovao ny fanavotana. Fa re mazava ao amin'ny epistily masina ho any Efesianina, ny ansoavy mpanavotana zay mitaona ansika hifoha manao hoe: mifo aza ianao zay matory, misangana amin'ny maty dia hampahazavanao Kristy. Efesianina 5 no andrenesana an'izany. Rehefa tonga ary ny fotoan'Andriamanitra, fotoana midina avy any an-danitra zany, ny mandrakizay zany dia andro mpamonjena. Dia nisy lehilahy anankiray zay maty teo amin'ny hazo famonoana olona mavesakeloka fahiny. Na dia tsy nanao rasy aza izy, sady tsy nisy fitaka akory teo am-bavany. Isaia 7:5 no manambara azy. Zany lehilahy zany dia nitondra ny aretitsika sady nivesatra ny fahoriatsika. Izy dia voalefina noho ny fahadisoatsika sy ny torotoroina noho ny helosika. Ao amin'ny Mateo 5 ihany koa no andrenesana izany. Nokasaina hatao tao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonoina. Fa izany lehilahy zany dia Andriamanitra tenany no namoha azy tao amin'ny toromaso-pahafatesana, tao amin'ny fanahy masina izany. Zany lehilahy zany dia ny zanak'Andriamanitra, dia Jesosy zany. Ny famohazany ray an Jesosy Kristy zanany tao amin'ny fahafatesana no manokatra ny andro vaovao ny famonjena sika. Tao amin'ny nahafatesany no nandreseny Jesosy ny fahafatesana, ary tamin'ny nananganany ray azy tamin'ny maty tao amin'ny fanahy masina no anolorany fiainana, anolorany anomezany anao, anomezany ansika tsirairay avy ny fahavelomana ao amin'ny finoana azy. Azo lazaina fa misy toerana telo, raha azo tonona hoe toerana telo moa zany. Misy toerana telo zay anehoan'i Jesosy ny fandreseny ny fahavalo zany. Inona moa ny fahavalo? Ny fahavalo dia ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakany devoly. Voalohany, Jesosy naneho ny fandreseny tany amin'ny tontolo ambany, tamin'ny dinany tany amin'ny fiainany tsy hita, dia ny toerany maty zany. Faharoa, Jesosy maneho ny fandreseny
teto am'izao tontolo hita maso zao, ity tontolo hita maso ty dia ansina hoe tontolo ategnategna. Nisangana teo afovoan'ny mpianany izy, dia ny mpianany zay tafangona tao an-trano ka ny teny nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Ny fahatelo kosa, Jesosy dia maneho ny fandreseny any amin'ny tontolo ambony dia ny lanitra zany. Mbola ho resika zany ao amin'ny filazantsara ny andro ny akarana. Fa ny teny zay anjara sika am'izao dia fanehoany Jesosy ny fandreseny teto an-tany dia tamin'izao tontolo hita maso izy zao. Ka itenenany am'sika zay tafangona eto koa ankehitriny ka anaovany hoe fiadanana ho anareo. Miatefa am'sika koa zany teny topo zany. Ny pastora anankiray zay dia nanao hoe ny olombelona ho izy dia miaina ao anatin'ny ady. Ady amin'Andriamanitra sy ady amin'ny samy olombelona. Andriamanitra dia sekeny ho Andriamanina, ary ny olona toa azy dia sekeny ho havany, sekeny ho raitapo aminy. Ao am' Jesosy ilay mpandresy, ilay naseho handrava ny asany devoly. Ao am' Jesosy ilay nisangana velona ka sy maty isony. Ao aminy no ahataperany ady to. Izy no fiadanantsika. Ny fiadanana zay omeny Jesosy, izay atolony dia ny tenany. Izy Jesosy no fiadanantsika. Jesosy manolotra ny tenany, manondro ny tenany ny teniny. Raha te handray an Jesosy sika dia ao amin'ny teniny indrindra no andraisansika azy feno. Henoy Jesosy, minoa azy, manatona azy, sy matoatoa izy. Ny matoatoa ho izy sy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy zao, ho izy tamin'ny mpianatra. Zay mizara ny sakramentany alitara masina koa dia miteny hoe ity no tenan'i Jesosy, ity no ran'i Jesosy. Ny pastora no manao zany, na ny pretra koa. Ambara moa nefa fa sy noho ny teny zay mizara akory zany, fa noho ny teny Jesosy zay tena miteny azy. Izy Jesosy no miteny hoe ity no tenako, ity no rako, ity no tenako izy, raisoka hany, ity no rako. Ity kapoka ity no falekena vaovao ny rako, zay lasaka ho anareo ho famelan-kelo. Ao amin'ny sakramentany alitara, mandraisasika ny Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana. Ao mandraisasika ny tanany sy ny tongony zay voafansika teo amin'ny hazo mahafabaraka indrindra. Ao mandraisasika ny tompo zay voahombo voalefina tamin'ny lany voany. Fiadanana ho anareo hoy Jesosy. Jesosy no fiadanansika. Jesosy ny fiavanansika. Tazana am'izany teny Jesosy zany ny didy vaovao. Ny didy vaovao zay mampifakatia sika. Ny fiadanansika dia ny fifankatiavasika, ny fifanatonansika, ny fiarahamiasasika. Araka ny voalaza ao am'izao ny natoko fahatelo amby folo, andiny faefatra amby telopolo sy dimy amby telopolo manao hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Izany ho ahafantarany olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Koa mifankatiava tompoko ary mihavana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy ranaka ary fanahy masina. Zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.